Inona hoe azafady? Fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra dia manantena antsika koa samy andray arak'izay azontsika raisina rehetra avy ao amin'ny toriteny androany fa mialohan'izany rehetrarehetra zany aloha te hiresaka kely ahako ny momba ny hoe inona kay no mety mahasamihafa n'izany hoe teolojia sy fotom-pampianarana zany. Voalohany hitantsika misolaitra eo kely be le izy ay kely tena kely izany mahita mahavita mamaky an'io tena kely de kely fa vakiko izahako vakina ateny anankiroa no mitambatra ao amin'ilay hoe teolojia. Zabaty kely aza mbola mandeha aloha i Ricardo. Voilà. Ny Theos le raiky Theos dia Andriamanitra amin'ny teny Grika. Teny Grika anankiroa no mitambatra zany ilay teolojia, Theos sy Logos. Andriamanitra teny ary indraindray ihany koa azontsika ampiasana amin'ny io zao nazona le teny latina le Logos io hoe logia na hoe science na hoe fianarana momba an'Andriamanitra. Zany hoe tena fomba fikarohana momba an'Andriamanitra ny atao hoe teolojia. Ary ao anatin'izay teolojia izay dia misy branche anankiefatra. Mianatritsika zany eto. Ny voalohany amin'izany dia ny teolojia systématique. Afaka mandeha ilay voalohany, teolojia systématique. Ny teolojia systématique dia fianarana momba an'Andriamanitra voaravina sy voalahatra ary voalahatra tsara. Miresaka manokana ny hoe inona no avoatry ny teny soratra masina raha jerena amin'ny akapobeany izay baiboly izay. Inona no resahan'ny baiboly raha jerena amin'ny akapobeany. Zany hoe ny sotomina avaty sy avaroa dia atambatra anome thème anankiray. Ohatra hoe miresaka ny amin'ny ny faharina ohatra, na aveo miresaka ny momba ny fanekena ohatra ao anatin'ny teolojia systématique. Maka avy ato sy makaroa avy amin'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha dia miresaka zavatra foto-kevitra maromaro ireo dia nalahatra narindra arak'izay. Zay ny atao hoe teolojia systématique. Ny faharoa dia ny teolojia biblika. Teolojia biblika indray dia hoe mamaky ny baiboly ianao dia rehefa mamaky ny sesy dia inona no teolojia na inona no foto-kevitra avoakany ilay famakinan'ilay baiboly. Teo zany raha systématique dia hoe avatsy avaroa natambatra ho amin'ny foto-kevitra anankiray. Fa ilay teolojia biblika indray dia rehefa mamaky ny baiboly ianao dia inona no zavatra mivoaka manomboka amin'ny Genesis voalohany, faharoa, fahatelo. Azontsika ve ny mahasamihafa an'izy roa ireo? Manofa fahafantarana izay mahazo kely. Ny akabeazantsika. Zany hoe fianarana momba an'Andriamanitra avohitry ny teny vakina na ny boky tsiraray avy ao amin'ny baiboly. Ny tena fanontaniana mipetraka ao anatin'izay le hoe teolojia biblika izay dia hoe ahoana no ambaran'Andriamanitra tsikelikely momba ny fahamarinana avy ao amin'ny boky 19. So dia antaniny dadafara inona indray tsika dia tsy mahatadidy hoe firy le boky. Firy moa ny testamenta taloha? Dia firy ny testamenta vaovao? 7. Dia avy eo ihany koa ny fahatelo dia misy ny teolojia ara-tantara. Io indray dia ny fahatakanan'ny kristianina tanatin'ny tantaran'ny fiangonana hatramin'ny nanomboany ka hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zay ilay atao hoe teolojia ara-tantara. Ary io mifandraika mazava ho azy amin'ny fahamarinana tsy totany ela zay no azonina hatramin'izay ka hatramin'izao. Misy ilay fil d'or zay no azon'ny fiangonana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia izay ilay hoe teolojia ara-tantara. Ary ny faefatra dia ny teolojia pratika. Ao amin'io zany no miresaka indray ny zavatra fanao anivon'ny fiangonana, ny resaka toroteny ohatra, ny fanomezana torohevitra, ny fiderana, ny fampiarana ny fitsipipihezana eo anivon'ny fiangonana na hoe discipline d'église izany. Raha fintinina zany ny atao hoe
teolojia dia fomba fikarohana izy eo. Ary samy mahasoa antsika avokoa ny fahaizantsika mitombo tsikelikely amin'izany hoe mahay tsika ny teolojia systématika, ny teolojia biblika, teolojia ara-tantara, ny teolojia pratika. Tsy natao anary ery zany fa fitahina ny fiangonana rehefa liana bebe kokoa amin'izany ny fiangonana tsararay avy. Ozy izy nareo hoe ohatrany mampatahotra loatra zany teny hoe teolojia zany. Endao raha fahavaditsika amin'ny teny amin'ny fomba anankiray indray izy ny teboka manaraka dia hoe fotom-pampianarana. Ny fotom-pampianarana ny doctrine dia ireo teboka hijoroany ny fiangonana momba ny foto-kevitra anankiray. Ohatra hoe fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra, tafiditra ao anatin'izany trinité, ny tsy miova an'Andriamanitra, ny mandrakizay an'Andriamanitra izay hojerentsika androany. Ao anatin'ny fotom-pampianarana ihany koa ohatra ny resaka famonjena. Ary io rehefa mijery ny fotom-pampianarantsika dia feziny ny teolojia, ireo teolojia eo amboniny voaresaka eo ireo ny fahamarinana tsara. Rehefa marina ny teolojia ireo teolojia eo voaresaka eo ambony eo anivon'ny fiangonana anankiray dia mitombona araka ny tokony ho izy ny fotom-pampianarana. Ohatra momba ny famonjena, misy ny olona satria mivilana amin'ny fomba fijeriny ao anatin'ny teolojia ny amin'ny akabeany, ny aminatin'izay hoe mahafomba fikarohana anazy zay, dia mivilana ihany koa fahazahoana ny famonjena. Ohatra hoe tsika izao mino hoe ny famonjena dia avy amin'ny finoana aniza rery any, omena amin'inona rery any, amin'ny fahasoavana irery any, ho voninay tr'Andriamanitra irery any. Fa misy zao ny doctrine ny fiangonana hafa tsy izay ny anazy, fa ozy izy hoe ianao mamonjy Andriamanitra fa ianao no miazona an'io, ianao no miezaka mafy mba azo an'io hatramin'ny farany. Tsika zao ny doctrine antsika dia mipetraka amin'izay le hoe tsy fiozongozonan'ny famonjena satria Andriamanitra izy tena no nanao an'io na vita an'io dia tsisy marombaka zay eo am-pelantanana. Dia mipetraka selon an'izay lay fotom-pampianarana izany ny eskatolojia. Ny eskatolojia izany lay fomba fijery ny zavatra ho avy. Dia ao anatin'ny misy doctrine fotom-pampianarana jerena ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy an'ireo doctrine tsy azo itovirana. Anisan'izany ohatra ny ma Andriamanitra zato isan-jato an' Jesosy, ny ma olombelona zato isan-jato azy. Rehefa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy io dia faussé daholo ny famonjena. Anisany anatin'izany koa ohatra hoe ny famonjena avy amin'ny Kristy irery any, finoana ny Kristy irery any, omena amin'ny fahasoavana irery any, voninahitran'Andriamanitra irery any, ambarany soratra masina irery any. Ny mahatera birjiny an' Jesosy zay le manamarina ny hoe Andriamanitra feno sy maha-olombelona feno azy ihany koa. Tsy azo itovirana zany. Ny mahatelo zay iray an'Andriamanitra zay hojerentsika androany amin'ny ampahana. Mazava ho azy hoe isika raha eto dia tsy hoe hanao cours magistral fa zay azontsika raisina, zay azo apita amintsika dia ndao tena hoe ho fiazitsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra dia tena akatsika tsirony ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia ngamba ny amitinako anazy raha hoe le teolojia sy le hoe fotom-pampianarana dia indraindray afaka ampiasana mifamadibadika izy ireo. Fa araka ny fandraisako teo hoe ilay teolojia ilay fomba fikarohana kokoa, dia ilay fotom-pampianarana efa zavatra établi mipetraka inon'ny fiangonana, tsy miozona amin'io intsony, tsy miozongozona amin'io intsony ny fiangonana. Rehefa nanao kora dia aina ohatra isika dia ny arahantsika nijery ilay hoe inona daholo ny fotom-pampianarana hijoron'ny fiangonana. Androany zany tsika manana tombontsoa mianatra, mivelatra amin'izay hoe fotom-pampianarana hijoron'ny fiangonana izany. Dia androantsika hijery amin'ny fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra. Ny slide manaraka izay. Ilay fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra dia ny teboka voalohany ao anatin'izay
dia hoe misy ary atr'izay Andriamanitra, misy ary atr'izay Andriamanitra. Ilay slide manaraka mihitsy efa tapitro anankiray lefa ihany zay manaraka. Ataontsika ao Genesis toko voalohany andininy voalohany ao amin'ny fanombohana mihitsy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fa matetika rehefa mamaky an'io ny teolôjiana dia tena eo amin'ilay hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra, ary midika zavatra lalina zany, midika zavatra milentika amin'ny fahamarinana ny momban'ny mahamisy ary atr'izay an'Andriamanitra. Ino moa ilay tamin'ny voalohany resahan'ny mpanoratra ny Genesis eto? Tamin'ny fahariny dia efa nisy Andriamanitra teo amin'ny zavatra ho hariny rehetrarehetra, dia mazava ho azy izy hahary ny zavatra rehetra, dia efa teo nahary azy. Zao misy olona zay resaka tamiko tamin'ity herinandro ity. Zaho izy rehefa mitory ny filazantsara amin'ny Silamo dia zaho tsy miezaka miditra amin'ny débat zany mihitsy, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no ambarako. Dia zay, za tsy miditra amina débat atsy na débat roa hoe zao na zatsy zao. Dia te ho apitako amintsika ihany koa zay hoe aza miditra amina débat futile, indrindra fa hoe ny Baiboly tsy manam-pirofo resaka fanam-pirofona ny fisian'Andriamanitra any amin'ny réseaux sociaux any, na any amin'ny resadresaka miaraka amina olona zay mety hoe noho ny fivoarana dia manary na miezaka ny manafoana ny fisian'Andriamanitra. Dia anisan'ny teny voaresaka matetika zay hoe porofoy na avy amin'ny Baibolinareo mihitsy azy nyzany fisian'Andriamanitra reo zany. Fa ny Baiboly tsy miezaka manam-pirofo ny fisian'Andriamanitra, fa efa mahafantatra fa misy Andriamanitra. Ary io andininy voalohany amin'ny Genesis toko voalohany io mihitsy anisan'ny manamafy an'izany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra, talohany zavatra rehetra zany Andriamanitra. Ary raha jerentsika ny Salamo 3:10 voalohany dia milaza amintsika tsara mihitsy hoe ny adala ozy izy no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Fa izao ny Baiboly kosa nefa dia manambara tsy misy fiambahambana fa atr'izay dia nisy Andriamanitra. Tsy manam-pirofo izy fa tonga dia efa manambara hoe nisy atr'izay Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra, efa teo Andriamanitra ny alohan'ny zavatra rehetra. Ozy izy ny mpandinika soratra masina teolôjiana anankiray Michael Eaton. Ozy izy hoe tsy misy teraka athée zany. Fantatsika ve le hoe athée tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Tsy misy teraka athée zany fa isika olombelona no miezaka mafy manafoana ny bitsika ao an-tsaintsika momban'ny fisiany. Ozy izy Michael Eaton, tsy misy teraka athée zany fa isika olombelona no miezaka mafy manafoana ny bitsika ao an-tsaintsika momban'ny fisian'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo hoe manambara tsy misy fiambahambana ny fisian'Andriamanitra atr'izay ka ho mandrakizay ny soratra masina. Romanina toko voalohany andininy faharoapolo. Romanina toko voalohany andininy faharoapolo dia mivaky toy izao hoe fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra ataony izy, ka dia tsy manan-kalahatra isika raha olombelona. Tsy manan-kalahatra isika satria imprégné, tena hoe misy kase tombo-kase amin'ny fisian'Andriamanitra, manambara fa misy Andriamanitra ny zava-boary rehetra izay hitantsika olombelona eto. Ary tsy edikevitra zany.
ny zavatra noarian'Andriamanitra zany ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy dia manambara miteny mafy an'izany hoe fisian'Andriamanitra izany. Salamo 7:1 vaky toy izao hoe ny lanitra ozy izy mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asa tanany. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asany tanany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra, tamin'ny fiandohan'ny fahariana, enona amin'ny fahoriana ihany koa ny fiandohan'ny fahoriana, dia misy Andriamanitra tao amin'ny fahalavonany tamin'ny fahariana, dia teo Andriamanitra, efa teo Andriamanitra. Manan-danja lehibe io fanombohan'ny Genesis io, araka ny teneniko teo. Ary tokony mampilentika antsika ny amin'ny finoana fa misy Andriamanitra voalohany indrindra. Dia ny faharoa, misy hatrizay Andriamanitra ka mandrakizay. Avy any amin'ny moins infini ka hatrany amin'ny plus infini, dia teo foana Andriamanitra, eo hatrizay izy ka mandrakizay. Zany hoe tsy manam-pataperana zany Andriamantsika izany. Ary tsy haiko na azosika tsaina hoe izay mahamandrakizay an'Andriamanitra izay mihitsy ane no natiora maha Andriamanitra azy. Raha nanam-piandohanana, nanana ny fiforonana izy, dia tsy Andriamanitra. Fa satria izy tsy nanam-piandohana, tsy hanam-piafarana, zany hoe mila azosika tsara le hoe alpha sy omega. Le alpha sy omega hoe Jesosy Kristy midikan'izay sady tsy manam-piandohana izy, tsy manam-piafarana, fa tsy hoe nanomboka tamin'ny alpha Andriamanitra tamin'ny fanombohany Jesosy dia misy fiafarana. Fa rehefa miteny soratra masina hoe izany no alpha sy omega, dia izahako ilay manak'izay, izay no tenen'ny soratra masina. Izany le tsy manam-pataperana. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Araka n'izay teneniko izay hoe ny mahamandrakizay azy dia anisany manamara fa Andriamanitra izy. Izay Andriamanitra tenen'izao tontolo izao rehetra, ho tompon'izao tontolo izao, ohatra hoe resahany Zoky David teto tamin'ny family day hoe any amin'ny faritra atsimo any dia misy olona manompo voamadilo, azona voamadilo. Fa nisy fotoana nanombohany iny azona voamadilo iny. Misy manompo ny razana olombelona izay nisy fotoana nanombohany ary tsy fantatra hoe aiza ny hafarany rehefa maty izy. Ny zavatra hafa rehetra tsisy mandrakizay, tsisy hatrany moins infini ka hatrany plus infini, tsy misy hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra rehetra noho izany. Ary anatin'izay ihany koa la hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra, tamin'ny fanombohany izao zavatra rehetra hitantsika izao, dia efa teo Andriamanitra, dia midika fa ivelan'ny fotoana izy, ivelan'ny fotoana Andriamanitra. Donc itsika ho amin'ny Exodosy 7:4. Exodosy 7:4. Dia ny zavatra niseho ao dia rehefa niona tamin'ny Jehova i Mosesy, dia ozy izy Mosesy hoe inona kay ny teny na hoe inona no introduisevako anao, inona no afaka ampahafantarako anao amin'ny vahoakany Israely. Dia ozy izy Jehova amin'io 4:4 io, izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy, izao no holazainao amin'izao zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho atia aminareo. Izao zay izy. Rehefa jerentsika hoe izao zay izy io dia afaka ny miteny zavatra lalina kokoa noho izay, hoe afaka noho izay tiako aho. Ary zala izy hatrizay, ary mbola izy ako mandrakizay. Izao izay izy.
mety kakany ny zanaky ny zanak'Israely ny zanak'Israely zay efa nanadino momba an'Andriamanitra hoe aive zay zany Andriamanitra tsika zany aive zany Andriamanitra tsika zany ary ihany koa reo vahoaka hafa ivelan'ny firenen'ny Israely na ny Egyptianina ohatra iza koa zany hoe Andriamanitra miseho milay hoe izao zay izy zany satria ny zareo manana ny anarany daholo ny Andriamanitra fa ity tena hafa mihitsy izao izay izy hatrizay ka mandrak'izay ao anatin'izay teboka voalohany zay tiantany anao amma izy ilay nisy atramin'izay ary mbola izy ho mandrak'izay inona kay no mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana manokana nao fa samy maka 30 seconde tsika miresaka amin'ny raha lasa navavitsika hoe raha fahantakaranao azy dia inona no tokony fiantraikan'izany hoe Andriamanitra mandrak'izay zany izy na izy hatrizay ka mandrak'izay zany eo amin'ny fiainanao manokana andao mampitiany Jehova amin'ny saintsika rehetra indray sika roa tsiroro na tsy telotelo 30 seconde inona no fiantraikan'izay inona fiantraikan'ny fahafantaranao ny mahatrizay hatrizay an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana amin'ny andavanandrom-piainanao seconde misy moa zany dia maniabo aminao natateraka za tsy hitako zay hoe tsara am'izany afaka raisinao ohatra hoe manompo Andriamanitra tsy manam-pataperana ao lehibe ao mifehy ny zavatra rehetra ao satria izy no mahara ny zavatra rehetra zany anisany mety ho fiantraikany zany hoe mahamandrak'izay ilay Andriamanitra zay arahantsika izay izany mahita koatr'izay ilay ihany koa mety ho fiantraikan'ny fahatakaranao ny hoe mahatrizay ka ho mandrak'izay an'Andriamanitra ka manangatanana misy tahiteny be mihitsy anankiray fotsiny tsisy diso fa marina dohany efa tena miady varotra be mihitsy anankiray malasa ela be toroteny zay oui tsapa hoe na misy mamily filiarany saiko dia izy foana no Andriamanitra na misy proposé arany dia tsapako hoe tsy zatsony mifehan'ny tsy fehan'ny zavatra rehetrarehetra fa Andriamanitra daholo na mivadintsika tamin'ny masika na ny zanako any am-pianarana yes dao dia avitsika aloha tontsy fa zay mihitsy tafidika ao anatiny mihitsy zany satria izy mifehy zavatra rehetra maha hoe mandrak'izay azy dia afaka ny mahatoky afaka ny mitoky amin'ny feno ako sady zany faharoa ao anatin'izay hoe tsy takatra any anatin'izay hoe fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra izay tsy takatry ny saina nefa azo fantarana Andriamanitra azontsika ve ny subtilité an'ilay mahasamihafa an'ireo anankiroa reo misy fienjanana anankiroa hitatsika ao olon'iray dia hoe tsy takatry ny sainao na oviana Andriamanitra na ny amin'ny fiainana mandrak'izay ary mbola hokakany amin'Andriamanitra foantsika hoe aive zany ty Andriamanitra ty ho amin'ny mandrak'izay ary zay mahatonga le hoe fiderana tsy mataperana satria
ideran'Andriamanitra zay mbola fantatsika melalina foana mandrak'izay Andriamanitra satria izay mahandriamanitra azy izy tsy fantatsika amin'ny fahafenona kanefa ny azontsika fahatarana nisy nampahafantarany atsika ny amin'ny momba ny tenany toy izao kely hoe izy hoe misy Andriamanitra atrzay ka ho mandrak'izay Andriamanitra dia ina ihany koa zany hoe tsy manam-pahatapena Andriamanitra ivelany fotoana Andriamanitra fa Andriamanitra nefa na dia zany rehetrarehetra zany azy izy dia tsy nanavaka ny tenany ho any amin'ny tontolo any ananonaninany any dia nanafina ny tenany tsy ho fantatsika fa nanambara ny tenany izy tamintsika tsiraray avy tamintsika olombelona rehetra mihitsy tsy amintsika eto am-piangonana eto fotsiny fa amintsika olombelona rehetrarehetra dia nanambara ny tenany Andriamanitra. Misy teny Jean Calvin dia théologiana réformateur mpanavaona mpamerina amin'ilony fiangonana tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo tany dia ozy izy hoe finitum non capax infinitum miteny amin'ny teny tsy fantatra ve zany sa hoe ahoana fa io ny dikan'io ny voafetra tsy ahatakatra feno ny tsy manapetra zay isika olombelona sy Andriamanitra. Joba 1:17 takatry ny sainao va ny fomba n'Andriamanitra ary tanteraka va ny fahitanao nitsotoa. Tena mbola manjavozavo fa mazava tsikelikely fa tsy tanteraka ny fahitantsika nitsotoa indrindra fa eto amin'ity partian'ny mandrak'izay ity isika eto ambonin'ny tany tsy takatry ny saitsika ny fomba n'Andriamanitra. Ny resahantsika eto dia tsy hoe tsy afaka fantarana fa tsy ho takatra amin'ny fahafenony Andriamanitra. Zany hoe tsy ho voafentsika mandrak'izay ny momba n'Andriamanitra rehetrarehetra kanefa no mifanondram-pony dia nanambara ny tenany izy tamintsika olombelona izay voafetra izy ilay Andriamanitra tsy to nampafantatra ny tenany tamintsika olombelona izay voafetra. Dia misy fomba anankiefatra nampafantarana ny tenany. Inona daholo ireo? Ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny alalan'ny zavaboary. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra rehefa mijery ny zavaboary manodidina azy dia tsy manan-kalahatra ozy izy Paoly tamin'ny Romanina zay tsy manana excuse tsy hinona ny fisian'Andriamanitra rehefa mahita ny zavaboary. Misy ilay teny forateny teny anglisy hoe misy intelligent design na le fahariana miaro fahamboniana fahatakarana tena tsy takatra n'izay rehefa mijery ny microbiologie isika sy ny manao dezoom mijery an'izao tontolo izao rehetrarehetra izao dia hitanao hoe na mitonginana amin'ny degré kely fotsiny ary izao tontolo izao ny tany misy atsika ty dia efa mikorotana tsy hoe mikorotana fotsiny fa mety tsy hisy korony azy fa Andriamanitra miazona n'izany rehetrarehetra zany. Andriamanitra no miazona n'izany rehetrarehetra zany. Dia raha mijery any koa tsika ny amin'ny sera teo moa zany tena tamin'ny mbola miverina kely amin'ilay tamin'ny fandidinany io ka mijery amin'ilay hoe any anatin'ny saina any ka raha misy zavatra voakitika eto dia tsy mahay miteny malagasy ianao io ka amin'ny zavatra kely voakitika fa lasa teny anglisy fotsiny raha ohatra ka mahay teny anglisy ianao na miteny frantsay fotsiny. Zavatra kely tena hoe apetraka Andriamanitra amin'ny tokony ho izy avokoa. Zavatra kely fotsiny no mitapaka dia tsy mahahetsika ty tananao ty na ty tongotrao ty fa misy ilay Andriamanitra tsy toa nanao an'izany rehetrarehetra zany ary izy izay mahatsy toa zay nefa nanambara ny tena ny tao amin'ny zavaboary rehefa mijery tsika ny ohatra rehefa jerena microscope dia mahampitolagaga ny zavatra
ao anatin'io feuille zay jerentsika amin'ny microscope io. Zay ny antsoina hoe general revelation amin'ny teny anglisy na révélation générale. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra dia nanambaran'Andriamanitra io. Romana 8:20 ka hatramin'ny 3:20 tsy manana fotoana loatra tsika fa samy madika zay azo ny adika daholo. Zay ny antony nanasitsika ity solahitra ity. Nomena ny olombelona rehetra mba tsy hanakalavitra ny olona eo anatrehan'Andriamanitra fa efa niresaka ny momba ny tenany tao amin'ny zavaboary izy. Ny faharoa, fanambarana ny tenany tao amin'ny teniny. Io la hoe révélation spéciale, special revelation. Timothée faharoa 7:9-10. Ny teny rehetra mafimafy zay nomeny tsindrinandron'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, fanitsina zay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana, ina ihany koa fandresen-dahatra, fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ny olon'Andriamanitra. Dia nanambara ny tenany ao amin'ny teniny, zany hoe zay olona mamaky an'io tenin'Andriamanitra io firifiriny olona. Ary tamin'ny tany zay nalehako tamin'ny herinandro, tamin'ity herinandro ity, tena hoe omena ny baiboly. Ary zareo tena ny Islam rehefa mandray, tsy mandray an'io baiboly io izy, tsy mety miditra ao amin'ny trano fiangonantsika, tsy mampaninona antsika ny miditra any amin'ny moské. Fa zareo tsy masamiditra. Fa rehefa omenao ny baiboly dia mamaky an'iny izy, dia rehefa mamaky an'iny tsy maintsy ahita n'Andriamanitra. Rehefa tena hoe mamaky araka ny fo zay takian'Andriamanitra, amakina anazy hoe manana etaeta, ary tsy maintsy miaona amin'Andriamanitra ao anatin'izay famakina ny teniny izay. Ny fahatelo dia misy ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany zay ao tia ny tena tonga lafatra indrindra dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Jaona 4:7, Hébreu 1:7. Ary farana, misy ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ao amin'ny fanahy masina. Io tsy voateny matetika, tsy voaresantsika matetika, fa ny fanahy masina no manambara an'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka amintsika tsiraray avy. Zany hoe fa niasa tany anatsika tany, nandresy lahatra atsika, dia tsy hoe isika le nanangan-tanana hoe ty za miaraka aminao Jesosy, na hoe tsika le natao batisana hoe ty za miaraka aminao Jesosy, fa efa niasa préalablement mialohan'ny fotoana ny fanahy masina, nandevilevy tany anatinao tany, namotipotika an'izay mety ho fo vato rehetra, lasa fonofo, dia lasa nanaiky ny fisian'Andriamanitra sy nanaiky ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Tiako ho amafisina amintsika araka ny Jaona 7:7. Dia hoe zay fahalalantsika an'Andriamanitra izay hoe isika navelan'Andriamanitra halala azy amin'ny fomba manokana personnel, dia izay no fiainana mandrakizay, manomboka eo no fiainana mandrakizay. Ahoana ozy izy ao amin'ny Jaona 7:7, ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zay ilay fiainana mandrakizay. Malala manomboka eo, manomboka amin'ny fahalalanao an' Jesosy Kristy, tsy ny fahalalanao fotsiny fa ilay finonao azy hoe izy maty ho anao, izy nitondra ny fahotanao rehetra. Andriamanitra naniraka an' Jesosy Kristy zanany, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Eo ny fiainana mandrakizay. Dia zao tsika olombelona mora mamorona an'Andriamanitra ao anatin'ny fisainantsika ao, ary zay ny antsoina hoe
sampy na synthétique andriamanitra synthétique fa tsy vrai mora mamorona hoe ohatr'izao ny perceptionko momba an'andriamanitra dia ino no fatadidio fa ilay andriamanitra ambarany amin'ireo indrindra fa manomboka eo amin'ny teniny jesosy zanana ambarany fanahana izay ilay andriamanitra inotsika jesosy kristy moa ny fahafenon'ny fanambarana rehetra izay nambarany jesosy kristy momba an'andriamanitra izay no tokony inotsika fa tsy lay amboarany saitsika atadio fa na dia kristianina renao dia mora tokoa mora be ho anao ny manamboatra an'andriamanitra ho araka ny fisainanao zay le hoe ozy izy andriamanitra amin'ny genesis toko voalohany dia ny fahenina amin'ny roapolo hoe andriamanitra nahary ny olombelona araka ny endriny lasy vavy namoronany azy tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany azy fa isika indray rehefa tsy mifototra ao amin'ireo fanambarana na ny révélation générale zany révélation spéciale indrindra atao amin'ny Kristy Jesosy dia izao tahakan'izao indray ny teny ambarantsika eo amin'ny fiainantsika sy Andriamanitra ary ny olombelona nahary an'Andriamanitra araka ny endriny nanamboarany an'Andriamanitra dia izay tiany no nanamboarany an'Andriamanitra dia tandremo fa sao zavatra tsy araka n'ilay Andriamanitra ambarany izy tenany no Andriamanitra ao anatin'ny fisainantsika fanontaniana tsy resaka itsontsika fa hoeritreretinao mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ve ianao ny fahalalantsika an'Andriamanitra dia eno amin'ny zavatra resantsika momba an'Andriamanitra ary ady ho anahako manokana ady ho anah foana zay mba tsy ho tahaka ny fahalalany olona tsy mitombo fa hoe Andriamanitra zanahary nahary ny zavatra rehetrarehetra anatin'ny révélation générale zany fa ianao efa manana ny révélation spéciale ao teny manana Jesosy Kristy nanambaran'Andriamanitra ray izay mahita dia mahita ny ray izy izy dia tsy tokony ho zavatra vaofehinao hoe hay zahako mino an'Andriamanitra dia rehefa mivavaka misaotra anao Andriamanitra fa nahary an'izao rehetrarehetra zao ianao fandao andeha lalina kokoa mitombo amin'ny fahalalana tsara azy ve ianao hoe mifantatry ny ankabeazan'ny olona rehetrarehetra dia hoe Andriamanitra fitiavana fa ianao ve mandeha lalina kokoa noho izay fitiavana izay hoe Andriamanitra dia marina sy mahitsy Andriamanitra dia masina Andriamanitra dia mifehy ny zavatra rehetra samy janonao eo amin'izay fitiavana izay ary na le fitiavana ara dia le fitiavana ty tena no fieritreretantsika an'Andriamanitra le hoe fitiavana tsy misy fepetra fotsiny fa anatin'ny fitiavan'Andriamanitra dia manitsy ny zanany izy ohatra manamboatra ny zanany izy manefa ny zanany izy fa tsy hoe amour rose l'avion rose foana dia hoe rehefa milamina be fotsiny ny fiainantsika dia izay tsika no ataontsika hoe tian'Andriamanitra fa anatin'ny zavatra mafy iainantsika ane dia mbola tian'Andriamanitra aheno antsika ao anatin'izay hoe tiany isika ao anatin'ny zavatra mahafinaritra ihany koa iainantsika mazava ho azy tena tiana entsika hoe miahantsika izy tiantsika izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ve ianao teboka fahatelo amin'izay le hoe fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra izay dia hoe telo izay iray Andriamanitra telo izay iray Andriamanitra io lay trinité donc itsika hijanona kely indray aloha e raha ny fahafantaranao azy hatramin'izay aloha zany zao ny amin'ny trinité dia ndao mba resahanao amin'ny namanao hoe ohatrany ahoana hoe zany fahafantaranao zany trinité zany no tsy telo tsy rojo donc mavoaka kely amin'ny isan-kalantsika satria tena mianatra zay fotom-pampianarana zay dia mba miresaka kely tsika ahoana ny fahatakaranao zany hoe trinité zany
ahoana koa zany hoe manompo Dieu trinitaire sarotra be ve nefa tanitra zany no mba miasa saina kely any atsika atsika izay manaraka ny vidéoan'ilay fiangonana rehefa uploadé dia mba mieritreritra koa tsika mieritreritra tsara tsika anatin'ilay fotoana kely mba iresadresahana zay ahoary fa mifampiresaka nareo zay misy tena tena zava be mihitsy mahafinaritra io lay hoe trinité fa tiako kokoa tsika manana teny mahafinaritra be hoe telo zay iray anisany tena manahirana ty fotom-pampianarana anankiray ty dia aspect momba an'Andriamanitra ohatry hoe mystère tsy mystère zany le izy fa manomboka mamaky ny baiboly ianao amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany ka mahavita mahavaky azy ka hatrany amin'ny apokalypsy 7 moa ny apokalypsy toko fa 7 22 dia ikaikan'ny tenin'Andriamanitra manambarana tsy hitatsika mazava ao amin'ny baiboly ilay teny hoe trinité fa izay concept trinité zay nefa dia hitatsika manomboka nataoko hoe amin'ny Genesis voalohany fotsiny ary mampieritreritra atsika tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy sendrika sady vola ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tamboniny rano eo aloha isika dia efa mahita lay teny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra lay Andriamanitra ao anatin'io rehefa jerena ny teny fototra dia hoe Elohim le Elohim misuggéré pluralité eo aloha zany tsika dia efa misy zavatra pluriel any zany nefa ny fantatsika fa tokan'Andriamanitra eo ihany koa izy miresaka hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ary ny fanahy nanomba ny fanahy ozy izy nanomba tambony rano dia ozy isika hoe aiza moa zany tsika ny hitan'ny lay Jesosy fa rehefa mamatono mamaky tsika amin'ny Genesis toko voalohany dia Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia in'ilay teny tenen'Andriamanitra lay logos ny tenen'Andriamanitra iny Jesosy rehefa jerentsika mijaona toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy dia Andriamanitra izy no nahariana ny zavatra rehetra ny teny Jesosy ilay teny tonga nofo dia ao amin'ny Genesis toko voalohany zany tsika dia efa mieritreritra misy zavatra mety tsy mazava be mihitsy fa tsy mety tsy mazava be fa misy zavatra mampitike ny saina fantatsika fa manompo Andriamanitra tokana isika eo le mahamystère tsy mystère azy Deutéronomie toko 9:4 ina ny voasoratra ao dao mba mijery kely tsika aloha na dia fa Deutéronomie toko 4 izy kao toko 9:4 ito teny ito dia ianaran'ny zaza rehetra manomboka antsika hoe 5 taona ary tokony ampianarana zanatsika ihany koa raha nanombokinonga hoe tokony ho fantany zany hoe Deutéronomie toko 9:4 dia miteny hoe miainoa ry Israely Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany ary amin'ny Galatiana toko 7:20 koa dia mbola manamafy an'izany fa tsy manana fotoana isika kanefa ilay araka ny teneniko teo rehefa mijery isika manomboka amin'ny Genesis toko voalohany ka hatramin'ny Apocalypse 22 dia misy persona anankitelo ao hitatsika ary ireo persona anankitelo ireo
samy voapirofo araka ny soratra masina fa samy atrizay ka ho mandrakizay. Sika mantsy rehefa mieritrehitra hoe zanaka i Jesosy, Andriamanitra zanaka, dia ny fisainany mahaolona ny fomba fijerin'olombelona ny azahoana zanaka dia tsy maintsy misy ray sy reny, dia misy fanomboana. Fa ny fanambaram-pinoana izay iraisan'ny fiangonana rehetrarehetra na dia tsy manonona an'izany isan-kalahady ary sika, dia fantatritsika fa tsy nateraka Jesosy fa zanaka hatramin'izay izy, ary zanaka ho mandrakizay, zanaka ho any infini izy, ary zanaka ho any amin'ny plus l'infini. Tsy nisy taona nahaterahana ankoatran'ilay fidirany ho nofo. Tsy inona resahako ny hoe fahaterahana eto, fa ilay mahandriamanitra zanaka azy. Azontsika vele izy ny fanahy ihany koa dia efa hitantsika teto nanomboka tao amin'ny Genesisy voalohany ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano. Tadidio aloha fa ilay Genesisy toko voalohany namorona amin'ny tany Andriamanitra, fa rehefa mitohy mamaky ny Genesisy toko voalohany amin'ny ampahampahantsika dia eo Andriamanitra no mitondra ilay shalom. Inona ilay shalom? Ilay amin'ny plasiny daholo ny zavatra rehetrarehetra, hoe napetraka Andriamanitra ny lanitra ambony sy ny rano ambany, ny sarahany ny tany sy ny rano. Eo Andriamanitra nandamina nametraka ny shalom. Dia raha mitensika hoe shalom dia tsy fiadanana fotsiny izay fa chaque chose à sa place. Dia teo Andriamanitra tao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny faharoa io nametraka an'izay hoe amin'ny toerany avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha sy endrika ilay tany, fa rehefa tamin'ny herin'ny teniny, ny tenin'Andriamanitra hoe misy izao, misy izao, misy izao, dia lasa inona ny miverimberina, teny miverimberina isana dimy Genesisy toko voalohany sy ny faharoa. Ahitany fa tsara izany, fa tsara izany andro faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Dia nitsahatra izy nankafiny amin'ny zavatra vitany tamin'ny andro fahavalo. Dia ny andro fahavalony izy namboatra ny kafe. Man'ilay kolotsaina tena tia kafe tahaka ny Afrika Atsimo sy ny Australie dia ohatr'izany hoe amin'ny fiangonana ao tsy soratra ao amin'ny fiangonananjareo mihitsy ny sasany amin'ny hoe and on the 8th day God created coffee. Tamin'ny andro fahavalo dia nahary ny kafe Andriamanitra. Fa ny anahako tamin'ny andro fahavalo nahary tsy fahavalo efa kisoka efa voary tamin'ny tsatsio Andriamanitra. Fa ao anatin'izay ilay Genesisy toko voalohany izay ihany mbola miinstillé an'izay ilay hoe fotsika fisainantsika atakatra kokoa hoe miresaka Andriamanitra ary miresaka ny tenany amin'ny matokana nefa ny pluriel anazy ray zanaka fanahy masina. Genesisy toko voalohany andiny fahina amby roapolo, ozy izy Andriamanitra ray miteny izy hoe ndeha isika ary ny olombelona tahaka ny endritsika. Tsika ve no ary naraka ny endrika anjely? Mety tsara tare daholo tsika raha ohatra hoe araka ny endrika anjely. Tsara tare daholo tsika, tsara tsika. Fa araka ny endrika Andriamanitra nefa ny Andriamanitra izy teny ao anatin'izay miresaka hoe ndeha isika. Miasiny hoe ny pluralité an'Andriamanitra daholo zany. Ka rehefa miresaka tsika rehefa any amin'ny fanany hoe resaka amina témoin de Jéhovah na miresaka amina mormon na ohatran'izany sisa na amin'ny olona tsy mino an'izay le trinité izay dia afaka nitentsika hoe manomboka amin'ny Genesisy voalohany dia efa mahita isika hoe ny teny Andriamanitra ndeha isika. Dia izy ilay isika resahany eo fa miresaka amin'ny raha miresaka amin'ny zanaka sy ny fanahy izy hoe ahary ny olombelona tahaka ny endritsika isika. Ary hitantsika ihany koa tao amin'ny batisan'ny Jesosy ao Matthieu toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo. Jesosy lay Andriamanitra zanaka natao ino? Natao batisy. Dia rehefa natao batisy Jesosy dia nisy ny fanahy tamin'ny endriky ny voromailala. Dia avy eo naheno feo
ny teny audible eny ity ilay zanako malalako sady sitrako izy no eny hoe eo tsika dia mahita an'izany hoe zanaka atao batisa ny fanahy tahaka ny endriky ny voromailala ary Andriamanitra ray ny teny ary rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy dia ozy izy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarany ray zanaka sy ny fanahy masina izy tsy ny teny fotsiny hoe amin'ny anaran'ny ray na amin'ny anarako amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina tika zavatra daholo zany Isaia 41:9 iza no andeha ho irakay tsy ny anjely no maniraka fa Andriamanitra tokana persona anankitelo no maniraka ka izao azy ny fiatraikan'ny fahatakarantsika ny Trinité dia miatraika hatrany amin'ny fahatakarantsika n'izany hoe fitiavana izany ny maha-Andriamanitra fitiavana anazy ary mahafeno ny tena tsy mila ny fitiavantsika olombelona azy izy fa feno amin'ny fitiavana izy satria misy an'ireo persona anankitelo ireo anatin'ny fiombona-pitiavana tanteraka dia ao anatin'izay tsika no mahatakatra ihany keo tahaka ny ahoana ka izany hoe fitiagape zany tokony iainan'ny olombelona ilay fitiavan'Andriamanitra fa ity no amehezako azy ho an'ny zay le hoe telo zay iray zay Andriamanitra samy Andriamanitra feno ny persona tsirairay ray zanaka fanahy masina afaka klikena le manaraka kanefa dia Andriamanitra tokana somary efa maty kely matetika le tenentsika hoe tokan'Andriamanitra fa amin'ny persona telo fa resahako hoe samy Andriamanitra feno ny persona anankitelo fa Andriamanitra tokana nefany samy mandrakizay ireo persona anankitelo mitovy natiora ireo mitovy toetra ireo attribut isitsika ka samy mendrika ny vavahana omem-boninahitra sy teraina iresaka kely ako amin'ireo teboka anankitelo ireo alohan'ny anoizako momba zay telo zay iray zay afaka mamaky ve isika ina le voalohany mafimafy azafady dia ina faharoa fatelo arianisme inona daholo ty isme nareo ty ozy izy nareo tritéisme dia misy vondrona kristianina sasany mieritreritra fa telo misaraka Andriamanitra ary zay mihitsy ny ao anatin'ny fisainan'ny olona zay mino an'izany tritéisme zany tianko lay faharoa lay modalisme io dia somary tricky kely io ary efa tany amin'ny androny ireo rain'ny fiangonana nefa tena hoe nyrefutena ity fahadisoana lehibe ny amin'ny modalisme ity hoe tany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra ray aloha izy satria te hiezaka mafy an'ilay hoe unité zany no tena ohatra hoe tadiavina mafy dia faran'ilay fahamarinan'ny soratra masina lasa disoana ao anatin'izay anatin'ny modalisme tany amin'ny testamenta taloha Andriamanitra ray izy dia avy eo izy ihany no se transforme tao amin'ny testamenta vaovao ho lasa Andriamanitra zanaka Jesosy dia avy eo izy indray rehefa lasa Jesosy no se transforme ho Andriamanitra fanahy fahadisoana ngezabe zany ary hitantsika any amin'ny fiangonana pentecôtiste mitambatra misy théologiana tena tsy niconsidéré ny fiangonana pentecôtiste mitambatra ho fiangonana orthodoxe na hoe fiangonana araka ny fahamarinana noho izay fotom-pampianarana modalisme diso ny amin'ny trinité mazava ho azy ny fahatelo fahadisoana momba ny fomba fijery amin'ny trinité dia ny arianisme ny amin'ny arianisme indray dia ny zanaka sy ny fanahy dia Andriamanitra ambany karazana kokoa noho ny Andriamanitra ray dia hitantsika zany any amin'ny témoin de Jéhovah sy ny mormon hoe nanomboka teo amin'ny batisana izy no lasa
ho Andriamanitra na nanomboka tamin'ny fidina nonofo izy no lasa Andriamanitra na tamin'ny fiakarana izy no lasa hoe Andriamanitra. Tsia ny ambaran'ny sonatra masina rehefa mijery isika manomboka ao Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia Andriamanitra feno, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra feno, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra feno. Zany hoe tena mitovy natiora, samy mandrakizay, mitovy toetra ary samy mendrika eo dia raina sy vavahana omem-boninahitra avokoa. Fa nefa misy an'ilay fiombonana sy fifanekena masina mandrakizay ao anatin'ny Trinité. Ny ray ny zanaka mankalaza ny ray, ny fanahy masina manome voninahitra ny ray sy ny zanaka. Tsy hoe samihafa reo na hoe misy ambony kokoa, fa tahaka ny zay mihitsy ny anjara toerany tsirairay avy rehefa tonga teto Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy dia nakalaza ny ray ny tena nataony. Rehefa mamakytsika ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu, Marka, Luka, John, izay ny nataon'Andriamanitra zanaka makalaza ny raiko. Za tsy manao izay zavatra naniraha ny raiko ary ny raiko. Dia rehefa tonga ny fanahy masina, narotsaka ny fanahy masina, dia izy na anandratra nome voninahitra ny ray sy ny zanaka. Tsy midika zany hoe Andriamanitra ambany razana kokoa izy, fa zay mihitsy no natiorany ary tena tsy matsapany tena no ambany kokoa izy raha manao an'izany. Ary zay ny tokony aianaran'ny mpivady ao anatin'ny fanambadiana hoe nisy nataon'Andriamanitra hitaky olohany dia nisy nataon'Andriamanitra hanaraka. Izay no tokony hanarahantsika fiangonana eo anivon'ny fiangonana hoe nisy nataon'Andriamanitra hitaky eo anivon'ny fiangonana ary nisy nataon'Andriamanitra hanaraka eo anivon'ny fiangonana. Zany hoe lavitra efa hita ao amin'Andriamanitra. Tsy midika akory ny hoe zako ambony kokoa noho ianareo, na ianareo ambany kokoa noho izaho, na ianareo ambany, na tsy midika ihany koa hoe hitsito sy laza ambany kokoa noho izaho raha mitarika izy ireo aho. Mitovy fa nefa napetraka Andriamanitra hoe izy mitarika. Tsy midika akory hoe avo kokoa eo anatren'Andriamanitra ny lahy noho ny vavy rehefa napetraka hoe hitarika ny lahy, fa rafitra napetraka Andriamanitra. Ary eo amin'ny Trinité izy tenany no ahitantsika an'izany fiombonana amin'ny fifanekena masina mandrakizay izany. Faefatra farany, teboka faefatra farany ny amin'izay hoe fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra izay. Vetika kely fotsiny ngavany eo vajanona ilay farany teo. Misy analogiana fanoharana maro samihafa izany anazavana ny Trinité. Ny anankiray anatin'izany dia hoe rano. Ny rano dia afaka an'io glasy solide, état solide, afaka an'io entona état ino zany gazeux, ary afaka an'io liquide. Inona no tsy mahamarina an'izay ohatra ray zay? Zay resahany mioro zay mihitsy. Satria rehefa liquide izy tsy liquide fa liquide. Rehefa liquide izy dia tsy misy ny solide, ary rehefa gaz izy dia tsy misy ny liquide. Zay indray ty fa manona akelany misy manao delivrance kely. Dia tsy mitombina zay analogie zay. Misy ihany koa maka an'ilay hoe ny masoandro, hoe misy an'ilay hafanana ateraka ny masoandro, dia misy an'ilay hazavana ateraka ny masoandro, dia misy inona ihany koa tsy haiko. Fa misy zavatra tsy mitombina, tsy misy parfait ilay fanoharana zay raisin'ny olombelona. Fa ity no tokony ho ao an-tsaintsika rehefa mieritreritra ny Trinité isika. Ny ray dia Andriamanitra. Ndao miara-mamerina tsika.
ny zanaka dia Andriamanitra, ny fanahy masina dia Andriamanitra, ny ray tsy ny zanaka, ny zanaka tsy ny fanahy masina, ary ny fanahy masina tsy ny ray. Tokan'Andriamanitra persona telo zay. Mety sahirana ny saintsika, mety tsy ho takatritsika mandrakizay fa inotsika fotsiny zay satria izay no ambara-tsoratra masina izany. Farana ezaka andeha mafy dia mafy ary satria rehefa mampianatra fotom-pampianarana moa dia tsy maintsy maka fotoana tahaka an'izao isika. Manana ny toetra manokana sy toetra zarainy amintsika Andriamanitra. Misy atao hoe toetra manokana Andriamanitra, kliky manaraka. Io ilay atao hoe incommunicable attribute of God. Zany hoe tsy zarainy amin'ny zavaboary hafa io fa izy rery ihany. Ary misy ireo toetra n'Andriamanitra izay avelany ananantsika sy tombontsika, na antsoina hoe communicable attribute of God. Ny toetra n'Andriamanitra manokana no jerentsika malakilaky. Mba omeo 10 minitra famaranako anazy dia mitomba amin'ny fahalalana momba an'Andriamanitra isika avy miala eto androany. Misy tsy misy foforona inona indray raha soratako tato zao. Mety le tamin'ny telo maraina angamba nanoratra ny tsy misy fiforonana. Izao izay izy Exodus 3:14 tsy misy fiforonana, tsy misy hoe teto any nanomboka ho Andriamanitra, fa izao izay izy. Tsisy zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra rery ihany no manana an'izao toetra zany. Faharoa, tsy manam-pataperana. Isika no ny finoanan' Jesosy Kristy tadidio fa samy hafa le hoe éternel sy le hoe miaina pour l'éternité isika. Tsy haiko na azosika ny tiako tenena anatin'izany. L'éternel Andriamanitra ihany no avy any amin'ny moins infini ka hatrany amin'ny plus infini, izy rery ihany zay. Fa isika no ny fahasoavan'i Jesosy Kristy nanomboka tamin'ny fotoana nahateraka indray isika dia fiainana mandrakizay, fa tsy hatrizay koa mandrakizay isika. Azosika ve le fahasamihafana tiako rezany? Dia io Salamo 7:2 io no milaza momba an'izay toetra n'Andriamanitra manokan'izay. Fahatelo, tsy misy fiovaovana na ny toetrany na ny fikasana. Mametraka mamafy fomba fisainana réformé calviniste. Tsy misy fiovaovana ny toetran'Andriamanitra, zany hoe rehefa iny izy tsy miovaova izy. Ary ny fikasana, mbola resakitsika amin'ny fotoana manaraka ny resaka anthropomorphisme izay tsy azo amin'ny olona hoe ay Andriamanitra miovaova, niova hevitra izy teto, dia niova hevitra Andriamanitra dia nanao azo any Andriamanitra dia vao niova hevitra. Tsy miova hevitra zany Andriamanitra fa ny fahatakarantsika olombelona no hoe tahaka ny miova izy, fa Andriamanitra tsy miova zany. Raha zany dia dépendant amintsika Andriamanitra. Azosika ve? Lasa dépendant amintsika izy hoe miankina amin'izay fihetsiky ny olombelona eo no irépondevako ny zavatra tokony ataoko. Dia Andriamanitra ve zany izy amin'izany? Nefa Andriamanitra tokony ho tsy ho refezy mandidy, manapaka fena amin'ny zavatra anapahany rehetra izy. Manan-keritseto aina Andriamanitra ny resahantsika tao amin'ny Salamo 420 andininy 7 sy ny 10 androany. Manerana ny zavatra rehetra anatin'izay hoe manan-keritseto aina izay. Io samy hafa amin'ilay fomba fijery an-doha hoe ao amin'ny zavatra rehetra. Hoe ao anatin'ny tsy omby itsy Andriamanitra, ao anatin'ny tsy zavatra itsy Andriamanitra. Zay ny fomba fijery an-doha. Fa ny fomba fijery ny Baiboly dia manerana ny zavatra rehetra Andriamanitra. Salamo 7:30 ka hatramin'ny 10. Mahalala ny zavatra rehetra izy eo amin'ny siansa n'Andriamanitra, ary maefa ny zavatra rehetra izy. Manaraka ihany koa an'Andriamanitra manokana, afaka tanteraka Andriamanitra.
zany hoe tsy terenizanizy izy amin'izay safidipony na ifadianina 20 andro ary ianao rehefa zay ny safidipony dia zay ny safidipony. Ary raha ohatra ka hoe misy zavatra miova satria nifadianina ianao dia satria efa noeritreretina hoe tokony ifadianina ianao ary approsiena ianao ifadianina dia zay mivaly le izy dia ozy izy ianao hoe le fifadiako anina no natonga an'iny. Andriamanitra natonga anao nifadianina fa efa nanana eritreritra izy hoe zao ny zavatra ataony. Raha zay zany Andriamanitra dia tena ohatrany hoe voafetra Andriamanitra dia hoe inona zany no ataoko? Iandremianina ifadianina dia izy koa tsy mety mifadianina fa tena ahoana le zany efa teanao an'ity. Ohatr'izay ve Andriamanitra? Non. Fa matoa ianao tsapanao hoe dia ifadianina dia tolona mbavaka ozy izy tsika zay. Dia fa izy mihitsy no niinstillé an'izay hoe zay ny zavatra afahako tiako hiasana ao aminao. Ary matetika isika no hovan'ny vavaka fifadikanana no ilay hoe toejava misy no ovana ao amin'ny alalan'ny fifadikanana. Zay no matetika mitranga. Manjaka tokan'Andriamanitra. Tsy misy fanontaniana tokony hipetraka eo réflexion fa tapitra ny 10 minitra farany. Reo toetra zay toetran'Andriamanitra zaraina amintsika olombelona, fitiavan'Andriamanitra. Dia afaka nity ny hafa ihany koa isika. Masin'Andriamanitra misaraka amin'ny ota izy. Levitikos 20:20 takiny ny soratra masina takin'Andriamanitra isika hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao. Amen. Izy efa tanteraka fa isika mitombo mizotra makany amin'ny zay fahatanterahana izay misy mahandro sakafo ao ambony ao. Dia ao amin'ny Apokalipsy 4:17 marina sy ara-drary ny Andriamanitra. Dia afaka ny ho marina sy ara-drary ny amin'ny hafa ihany koa isika. Manana ny fahendrena faratampony Andriamanitra Salamo 4:100 andiny 4:20. Dia afaka ny anana fahendrena isika na tsy faratampony azy. Sady zany farana tsara Andriamanitra, misy ny fahatsarana rehetra Andriamanitra. Ao amin'ny fitiavana, ao amin'ny famindrampo, ao amin'ny faharetana, ao amin'ny fahasoavana ho antsika olombelona, dia afaka ny anana fahasoavana ho an'ny hafa ihany koa isika. Zay ilay Andriamanitra ambaran'ny Baiboly. Nao iaraka hitsangana isika.